toy izao indray ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny zoma 2 Mey amin'ny anora maraina hatramin'ny sabotsy 3 Mey taona 2022 amin'ny enora maraina. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy an'io rahoan'io ao amin'ny morontsiraka afovoany Antsinanana izay amin'ny rotsakorana any amin'ny faritra iny. Entanina zany ny mpiandrika amin'ny morontsiraka afovoany Antsinanana mba hitandrina rehefa ao anaty orana satria mety aherin'ny ranomasina indraindray. Etsikilan'izay ihany koa dia misy ny fampitandremana mahakasika ny alon-drano manomboka eo Manoro hatrany Taolagnaro. Mahazo fampitandremana miloko mena amin'izay alon-drano izay satria aherin'ny ranomasina amin'ny ankapobeny manodidina eo amin'ny 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra ny ahavonionja. Manakery ho amin'ny anio alakamisy 2 Mey izay fampitandremana izay fatombanana hena miandalana manomboka Rampitso Zoma. Izany na tsy izany aza entanina foana ny mpiandrika mba hitandrina rehefa mivoaka ny an-dranomasina eny ary entanina foana ihany koa hanaraka tsakany sandava ny toromarika omeny ny manam-pahefana ny fotony hisorohana ny loza amin'ny édition. Ny toetry ny andro ho an'ny morontsiraka Antsinanana tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, anorana malefaka ho avy atsimo Antsinanana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 30 km isan'ora indraindray. Anonjabe ny ranomasina avy mionja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Manoro, anorana miatoato mety ho betsaka indraindray. Ho avy Antsinanana na atsimo Antsinanana ny rivotra ka ho folo hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe na aherin'ny ranomasina avy mionja anodidina ny 2 metatra, hahatratra 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra indraindray any amin'ny tapany atsimo noho ny alon-drano avy atsimo Antsinanana. Manoro hatrany Taolagnaro, anorana mahalana any amin'ny tapany avaratra, andrahoana amin'ny tsitokotoko ny akafa. Ho avy Antsinanana na avaratra Antsinanana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora, ananika 30 km isan'ora indraindray. Anonjabe na aherin'ny ranomasina avy mionja 2 hatramin'ny 3 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalika amin'ny masoandro. Ho avy avaratra Antsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 70 km isan'ora. Anonjabe na aherin'ny ranomasina avy mionja manodidina eo amin'ny 2 hatramin'ny 3 metatra. Ho an'ny morontsiraka Andrefana tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Angabo, ibalika amin'ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo Antsinanana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy mionja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Tanjona Angabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, ibalika amin'ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo Andrefana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy mionja Antsasametatra hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona vitsy manakaiky ny Analalava, andrahoana amin'ny tsitokotoko ny akafa. Ho avy atsimo Antsinanana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora. Ho tonona adimy mpanonja ny ranomasina avy mionja 8.3 hatramin'ny 2 metatra. Ny amarana anazy eo Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, anorana tandrifin-drahona vitsy, iovaova ny fitsokan'ny rivotra ka ho 10 km isan'ora. Ho tonona adimy mpanonja ny ranomasina avy mionja 8.2 hatramin'ny 2 metatra.